Jaona voalohany toko faharoa. Kristy mpisolovava antsika no miazona ny fiombonana. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany sy faharoa. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Mahalala ny fahamasinan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo hatramin'ny faha 1:10. Ary zao no hafantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa, didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tian'ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Fampirisihana ny ankohonana ara-panahy. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy 12 hatramin'ny 14. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Tsy tokony ho tia izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy 15 hatramin'ny 17. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny iray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mitandrina amin'ireo mihodina amin'ny finoana. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy 19 hatramin'ny 17. Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny Antikristy, sady maro no Antikristy efa tonga sahady. Koa izany no hahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy, mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandà an'i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no Antikristy,
dia izay mandà ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandà ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Zany zavatra zany no voasoratra taminareo ny amin'izay mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila hampianarin'olona ianareo. Fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy laingy zany, dia tomoera ao aminy ianareo, araka ny nampianarany anareo. Mihazona ny fahadiovana eo ampiandrasana ny fiverenan'ny tompo. Jaona 1:2-20 hatramin'ny 7:1-7. Ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Ripana vutra